Miafantatra tsikelikely kosa ireo olona izay ho kandida ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Isan'izay Ramo Andriamatora Kotoarjona Avoko izay filohan'ny antoko Madagasikara afaka nampahafantarin'izy ireo tamin'ity androany maraina ity tetsy amin'ny foiben'ny tetsy 67 hektara mo izany filatsahany ho kandida ao anatin'ny fifidianana izany. Ilatsaka ho kandida filoham-pirenena Andriamatora Kotoarjona Avoko filohan'ny antoko Madagasikara afaka na MAF amin'ny fifidianana izay kasaina ho tanterahana ny valome ho avy zao. Io ny tena songadina nandritra ny fivorimbe izay notanterahany antoko MAF io maraina io tetsy amin'ny foibeny etsy 67 hektara. Maro na ny eto toerana na ny velany ao ireo malala-tanana samihafa izay manolon-tanana tonga saina ary miantso indrindra araky ny antso avy nataoko teo ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy ara-drazana, ny mpanao politika, ny teknisianina, ny tanora malagasy, ny tia tanindrazana rehetra ifanome tanana. Ary ny mariako ety am-piandohana dia tsy natao ifanenjehana ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny firenena zahay tsy ifanenjehana dossier na mbola ifampitsikirana fa ahoana ny fomba ivoahan'ny Madagasikara atateraka ny 720 lohany telo fatrany ranomason'le Indiana. Voromaro ireo mpikiambana ao anivon'ny antoko MAF fa nandritra ity fotoanan-goavana ity. Fotoana ihany koa na ahafahan'ny maître Avoko na ampahafantatra ny fandaharana asa sosialiny. Isan'ny songadina tamin'izany ny fanarenana ny sehatra ara-toe-karenan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fahaizan-tantana ny arena BDB izay ananantsika. Lara-pameana ho izy ny ametraka ny Madagasikara ho fitaratra eo anivon'ny ranomasimby Indiana afaka taona vitsy.